Tafony eto ndraitsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ity voalohan'ny volana aogositra efatra amby folo amby roa arivo ity manolotra ny araby ary takany mahazatra anasananao ny anaraka hatramin'ny farany fampalalambavao ito amin'ny fahitalavitra Maro TV za taondro zay ny vita teo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy tao anatin'ity repoblika faefatra ity nitondra ny akon'izay ny ministra tompona andraikitra isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny sehatry ny fandriam-pahalemana ny Atsimonosy ny fahavitan'ny opération coup d'arrêt izay natao indrindra mpandrina fahalemana ny amin'izay faritra izay akoatran'izay isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny tontolon'ny fampianarana ireo ankizy madinika tontolo politika aloha no isantarantsika ny fotoana amin'ity takariva ity ny 5 sy ny 4 aogositra ho avy izao no hotanterahana any Washington ny fivoriana tampony États-Unis sy Afrika anisan'ny andray anjara ao anatin'izany ny filoham-pirenena eto Madagasikara Andriamatora John Ramampianina hery. Nanainga androany nakany États-Unis ny délégation malagasy nitarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajoelina Ramampianina anatrika ny fivoriana tampony États-Unis sy Afrika raraka nambarany avy ao amin'ny fiadidiana ny Repoblika. Ny faha 5 sy faha 4 aogositra ho avy izao ao Washington no anatanterahany io fivoriana tampony États-Unis sy Afrika io ka filoham-pirenena afrikanina 450 no iaona amin'ny filoham-pirenena amerikanina Barack Obama ka ny demokrasia sy ny fifanakalozana eo amin'ny États-Unis sy Afrika no anisan'ny ifatohan'ny resaka. Anisan'ny asiana resaka ihany koa momba ny AGOA. Marihana fa miverina nahazo tombotsoa amin'ny fifandarana asa amerikanina AGOA i Madagasikara nanomboka ny 20 jona teo rehefa nahato nandritra ny 5 taona noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2010. Ity tetika asa AGOA ity no heverina hampisokatra haingana ny orinasa hafakabo izay betsaka tokoa ny mikatona ary nahavery asa olona maro teto Madagasikara nandritra ny tetezamita. Ny minisitry mpanjakana Arivo Rakotovao, ny ministra Ndrarambahiny Razafitrimo Arsolala, ny ministra ny fiarovam-pirenena ny Jenerala Rakotsavy Dominique Olivier ary ministra ny toe-karena Raveloaso Erlanto ary ireo mpiara-miasa aminy sy ny mpandrarara toe-karena maromaro no mandrafitra ny délégation malagasy. Raha ny fanambarana nataon'ny fiadidian'ny Repoblika trano dia isy ny fifanaova-tsominy mpiara-miasa ho tanterahana mandritra io fotoana io ary ho faranana amin'ny fiara-misakafo lehibe ao amin'ny Maison Blanche io fivoriana tampony io. Ny vady filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajoelina Ramampianina dia hanana fandarana manokana izay iompana indrindra amin'ny lafiny ara-tsosialy. Anatrika fivoriana maro samihafa mikasika amin'ny fampianarana amin'ny vehivavy tanora, ny fahasalamana ary koa ny fandrarana ho an'ny orinasa madinika Ramatoa Voangy Rajoelina Ramampianina.